Rehefa malala amin'ny mpifaliana lehibe indray no iaonantsika amin'ity oramamy andraisantsika ny taridalina avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fanabeazana ao anatin'ny tokantrano ity. Ary dia miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary faly manona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankohonanao. Anio indray zany ny fizarana fahatelo dia mitondra ny lohateny hoe ny fanabeazana eo amin'ny sehitry ny asa. Raha misy isan'ny mahaolona ny olona dia ny asa. Fitadiavana asa zava-dehibe eo amin'ny fiainana izany, fiofanana hiasa zava-dehibe eo amin'ny fiainana izany, ary ny fandalana ny asa no isan'ny atao hoe mampiavaka ny olona amin'ny mananaina hafa eto ambonin'ny tany. Noho izany dia angataka ny fahendrena avy amin'ny Tompo indray tsika, ahatakarantsika ny hasarobidin'ny asa sy ny toe-tsaina hoentintsika miatrika ireny adidy amanandraikitra amin'ny asa aman-draharaha ireny. Hivavaka ary isika. Faly misaoranao izay Andriamanitra ray, fa dia tsapanay fa Andriamanitra lehibe, tsara, mendrika, tia sy mahateo tia tokoa ianao, fa dia niaro ianao ary nitahy ianao ka nahatratra ity fotoana ity izay ankehitriny. Koa andray ny teninao mikasika ny asa izay, aoka ny toe-panahinao mba ho zary toe-panahinay hananana fifaliana eo ampiatrehana ny asa sy ireo adidy samihafa, ireo toe-javatra rehetra tsy maintsy ho atrehanay amin'izao fiainana izao. Indrindra fa ho an'izay hiditra ao anatin'ny tokantrano dia ianao anie mba hanolontsaina mampahendrena handalana ny hasiny izany antsoina hoe asa napetraka ao izany. Dia ho anao voninahitra mandrakizay mianaran'i Jesosy. Amen. Araka ny efa hitantsika teo izany dia ho hitantsika indray androany ny lohahevitra lehibe mikasika ny hoe ny fanabeazana eo amin'ny sehitry ny asa ao anatin'ny tokantrano. Raha mijery ny teny voalaza any amin'ny Genesisy hatrany isika dia ny toko faharoa no ahitantsika ny famolavolana ny olona alohan'ny hidirana ao anatin'ny tokantrano, ary rehefa hitantsika omaly ny mikasika ny toe-tsaina manetry tena sy manompo feno alemem-panahy hoentina miatrika ny fiainana alohan'ny hidirana ny tokantrano, anio indray isika dia hijery ny 5:5 amin'ny Genesisy toko faharoa izay mivaky toy izao hoe: ary Jehovahandriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Mazava loatra araka izany teny izany rehefa malala fa noforonina, nampisihana mba hiasa ny olona ho fandalana ny soatoavina eo anivon'ny fiarahamonina eo amin'izany antsoina hoe fiainana mahaolona izany. Ary Andriamanitra mihitsy mantsy araka ny efa nambara tamintsika hatrany am-boalohany dia manome ohatra ho antsika izy, na teo amin'ny sehitry ny famoronana izany na teo amin'ny sehitry ny fanavotana izany. Araka ny fantatsika loatra ny didy anankiray eo amin'ny soratra masina dia milaza ny hoe: henemana no nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy, ny asa zany Andriamanitra. Ary ambaran'i Jesosy aty amin'ny Jaona toko 5 rehefa tonga mba hamonjy ny olona izy, ao amin'ny Jaona toko 5 ka ny 7:20, fa tsy nitsahatra teo amin'ny famoronana ihany izany fiasan'Andriamanitra izany, fa na dia ambaraka ankehitriny amin'izao misy antsika izao ara dia tsy mitsahatra ny miasa ho amin'ny tombontsoa antsika Andriamanitra. Jaona 5:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa Jesosy namaly azy hoe: ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. N'Andriamanitra ray miasa ambaraka ankehitriny. Mety ho tsy azontsika ny eritreritra tokoa ngamba ny hoe ahoana moa izany fiasan'Andriamanitra ray izany? Be dia be ny zavatra izay tsy eritreretintsika, izay tsy inona fa matoa misy dia vokatry ny io asa ataon'Andriamanitra ray io.
ny avy aiza no azahoantsika oksizena iainana raha tsy niasa Andriamanitra? Avy aiza ny azahoantsika rano hosotroina raha tsy niasa Andriamanitra? Ary ahoana moa no hitsiriny ny fambolena izay ataontsika raha tsy miasa Andriamanitra? Eny amin'ny seham-piainana antsipiriany rehetra dia miasa Andriamanitra mba hiantoka ny fahavelomantsika rehefa malala. Noho izany dia satria tsara Andriamanitra dia tsara ny asa. Tsara Andriamanitra ary rehefa miasa izy dia tsy mijanona raha tsy ny tsara indrindra. Dia izay no mahatonga ny tenin'ny soratra masina manao hoe nalefa tao amin'ny saha edena Adama hiasa sy hitandrina azy mba hahatrarana ny tanjona manao asa tsara, asa mirindra, mandeha ara-potoana toy izay nataon'Andriamanitra, voakaly ka tsara hatrany, mandra-pahatonga amin'ny tsara indrindra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoanan'ny famorona araka ny Genesis 1 ka ny 9:30 dia voalaza fa izay rehetra nataon'Andriamanitra dia indro tsara indrindra izany. Koa tamin'ny famoronana ary Andriamanitra dia nanomana saha hiasana, hivelomany ny olona, ary dia inona fa tokony ho toe-tsaina sy toe-panahy ny ray aman-dreny ihany koa ho an'ny zanany izany. Manomana sehatra asa, manomana saha hoentiny miasa. Ary izany no antony ampianarana ny ankizy mba hahatonga azy hiasa ihany koa. Inona fa nofanin'Andriamanitra Adama ny amin'izany ataontsika hoe hiasany ao anatin'ny saha izany, tahaka ny hanofana dia izay mitaky antsika koa mba hanofana ny zanantsika eo amin'ny sehitry ny asa, hatrany amin'ny fikarakarana ny ao anatin'ny tokantrano izany, hatrany amin'ny fikarakarana ny sakafo izany, eny hatrany anatin'ny saha samihafa rehetrarehetra, na inona mety ho endrika isehon'ny saha tsy maintsy hiasana alohan'ny hidirana ny tokantrano dia aoka isy fianarana sy fanomanana fanabeazana manokana mikasika izany zavatra izany. Satria Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny kianjoanjo na ny antonontonony, fa ny tsara dia ny tsara hatrany ary ny tsara indrindra, dia aoka koa mba tsy hionona isika ray aman-dreny amin'ny fanofana zanantsika raha tsy mba mahatratra koa ny tsara indrindra izy ireny. Ary rehefa voaomana tsara ho amin'ny asa, efa miasa mihitsy azy, aoka tsy hiditra amin'ny sehitry ny tokantrano, antitra terina indray. Aoka voaomana tsara ary efa miasa mihitsy izay vao miditra amin'ny sehitry ny tokantrano, satria handringa ny tokantrano raha olona tsy miasa no hiditra ao anatin'izany tokantrano izany. Ary rehefa manao zavatra dia asa voakaly mba ahatonga zany ny vady andefa mandry hana fifaliana hoe tsara fomba fiasa ny vadiko. Ary na ny lahy na ny vavy dia tokony samy efa miomana amin'izany sehitry ny asa izany mba ahitana fifaliana, ahitana fahombiazana, ahitana fiadanana ao anatin'ny tokantrano ao. Tsisy zavatra mampalahelo ohatran'izany hoe mba niditra amin'ny tokantrano ihany nefa tsy hanasa, mbola hiankina amin'ny ray aman-dreny ihany ve? Aokary ho tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama, dia mba ho tahaka an'izany koa isika ry tanora alohan'ny hidirana ny tokantrano, dia aoka mba efa marim-potitra tsara ny asa sy ny fivelomana ary atao amin'ny pahamendrena izany rehetra izany. Misy zavatra tsara marina dia izao: tsy tokony hiantehitra amin'ny fitadiavana asa ny olona raha ny tena marina, fa hampiasa ny saina izy, arak'ilay voalaza teo iny saina mivelatra, hampiasa ny tanana izy, satria ny tanana ihany koa dia ao anatin'ny tenany izay efa voakolokolo tsara mba hatanjaka, dia eo amin'ny tontolony no tsy maintsy hiveloman'ny olona raha ny tokony ho izy. Ary ny tena marina moa ry hava-malala, ny tena antson'Andriamanitra ho amin'ny asan'ny olona voalohany indrindra dia any amin'ny sehitry ny tany ho volena, any amin'ny sehitry ny tany mba azahoana atao hoe mamokatra, azahoana atao hoe mahazo an'izay sakafo ilaina, tsy ho amin'ny anio ihany hohanina anio, fa ny izay hohanina mandritra ny taona sy ny sisa rehetrarehetra. Ary averina indray fa raha misy zavatra lehibe napetrak'Andriamanitra ho adidin'ny olona, na tamin'ny fotoana mbola tsy nanota ny olona, na taty aorianan'ny fahotana, dia voalaza fa Andriamanitra nametraka ny olona teto amin'ity tany ity hampiasa n'izany tany izany, satria fototry ny fiainana ara-nofo
tsy misy klema ny fampiasana ny vatana ary fambolena ny tany mba azahoana anitoanina. Tadidio ry havana, fa na manam-bola tahaka n'inona, na manam-pahaizana tahaka ny ahoana ny zanak'olombelona, raha tsy misy ny sakafo dia tsy misy dikany izany rehetrarehetra izany. Noho izany, raha misy raha voalohany indrindra ilain'ny olona dia ny mahazo antoka fa misy asa azahoana izay hohanina, izay hosotroina, izay hitafiana sy ny sisa rehetra mahakasika ny fiainana. Noho izany, aza atao atsirambina ny asa. Raha misy zavatra tokony hampianarana ny olona voalohany indrindra na ao azy, ny ataontsika hoe fianarana any an-tsekoly, dia ny fampiasana ny tanana io mba hamokatra zavatra hoentina ivelomana. Ary tombontsoa lehibe tokoa no natolotr'Andriamanitra any Adama, raha nanome azy sahy-edena hiasana izy mba hiantoka ny fiainany, hiantoka ny fivelomany, dia toy izany ihany koa alohany hidirana ny tokantrano mba hahafaly ny ramatoa, mba hahafaly ny rangahy, dia tsy maintsy atao izay fomba rehetra mba azahoana miasa ho amin'ny famokarana izay haniko hohanina sy izay ivelomana rehetra. Tadidio ihany koa ry hava-malala, fa na aiza eto ambonin'ny tany, raha mbola olona koa ny olona, dia ny asa no tena maha-olona ny olona. Noho izany, aoka tsy hisy hanao tandrametaka momba ny asa, aoka tsy hisy hanao tsirambina momba ny asa. Marina fa ny asa tany nohatra ny voaresaka be dehibe teo, fa na inona asa izay niantsoan'Andriamanitra anao, dia aoka rehefa miasa dia ohatra n'Andriamanitra ihany. Miasa tsara, miasa ampifaliana, miasa ampahombiazana, ary izany no atao dia ny ahatonga an'ilay hoe tsara ary tsara indrindra izany. Ny zava-dehibe manaraka tsara ho fantatra dia ity: ny olona miasa dia mitovy amin'ny olona manompo ao amin'ny soratra masina, ary ny olona manaja ny asany dia ho isan'ireo le olona lazain'ny soratra masina hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, ka nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendrena ho mpanapaka ny be. Raha dika izany, ny asa tsy mijanona fotsiny any amin'izao fiainana izao, fa na efa azo azy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, dia mbola hitohy ny asa. Koa ny olona manao kitoto sy manao atsirambina ny asa dia ohatra mampatahotra ny hoe ho voavonjy ve izany olona izany. Fa ataovy izay ahitana fifaliana eo amin'ny asa ao anatin'ny tokantrano ao. Ataovy tsara ny ao an-dakozia ao raha mahandro ianao, ataovy tsara ny any ampandrafetana any raha mpandrafitra ianao, ataovy tsara ny fanadiovana sy ny fikolokoloana ny atitrano mba hitondra fifaliana, hitondra fiadanana, hitondra fahasambarana ao anatin'ny tokantrano. Ary na ny an-tsaha na ny birao na aiza dia aoka ho mpiasa mahafatra-po ianao araka ny teny hoe hiasa sy hitandrina azy. Ary rehefa izay no atao, mba hambavaka dia hita ianao Andriamanitra, hampahery ianao Andriamanitra raha hita fifaliana amin'ny asanao ianao, ny vadinao hahita fifaliana amin'ny asa sahaninao, ary ianao dia ho zary io fitahiana ihany koa ho an'ny mpiarabelona, satria ny olona miasa no olona sambatra indrindra eto ambonin'ny tany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, ho anao mandrakariva ny saotra sy ny tera, ny atsa sy ny voninahitra. Ho anao ny laza satria ianao ny mpiasa nahafatra-po. Ho anao ny dera satria izay nataonao dia tsara indrindra. Dia hanana izany toe-panahy, toe-tsaina ho izany izahay eo amin'ny fiainana. Koa ny faranao masina mba hampianatra ny zanakay, hampianatra na ihany koa na dia efa miasa azy izahay, mba hiasa tsara toy izay nataonao, ary hiasa ho amin'ny tsara indrindra. Tsy vonjena noho ny asanay izahay satria mpanota, kanefa hampianaro izay mba hita fifaliana eo amin'ny asa fanompoana izay mba sahanina hitsiraray avy. Da io ny ankizy madinika mba ho zatra miasa teny andron'ny fahazazana. Da io ny tanora mba hahita fifaliana eo amin'ny sehitry ny fiainana, ka mba ho tanora mana fototr'asa alohan'ny hidirana eo amin'ny sehitry ny tokantrano. Dia mamelany elokay ampitomboy ny finoana itery izy eo ambany fahasoavanao ny isan'ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.